fandaharana izay flash no ilay vaovao zay navoakanay taminareo teo a. Tsara marena aminareo fa ireo sary navoaka ireo a sy le video de efa azonay omaly ary efa nahalala an'io zahay vao omaly ny olona concerné an'le mihitsy no nahazahoana an'izy io. Donc zany tsy fampitana vaovao avy amin'ny sasany zay fa namoaka azy sy nanao commentaire an'le izy fa avy any amin'le source mihitsy no nahazahoanay azy. Efa saika nanao live zay sy mosy tany namaly. Kinanjo moa efa misy kinga de kinga namoaka ny interprétation iaho ny amin'ny io trango io. Io moa azo orientena ny tranga anankiray mba ho tombotsoan'izay patron sy ny lehibenao. Ka androany zay mirahalahy zany a no hitondra fanazavana mahakasika an'izy io. Efa hitanareo mitabajotra tserasera le izy a talohan'ny ty namoahanay azy ty. Zay ngamba no anokafatsika ny resaka fa tsy tazona anareo ela eto fa tonga de omeko an'ny Mositany avy hatrany ny fitenenana mba hazavao aminay Mositany hoe inona le zavatra niseho marina de aveo tsika amin'ny tapany faharoa mirahalahy ame ny analyse-tsika an'ilay situation. Misaotra pasteur, miarahaba anao alohan'izay ary miarahaba ny mpijery antsika rehetrarehetra. Izy voalazanao teo hoe efa omaly le zavatra, omaly tamin'ny sivy teo moa le izy nandalo tamin'ny maraina. Efa nahazo angom-baovao tamin'ny tompon'andraikitra akaiky de akaiky an'io tsangan-javatra io atsika. De amin'ny maha olon-dehibe antsika moa tsy tonga de nireagira atsika ary tsy tonga de namoaka satria hoe aleo aloha andeha ny fitoriana, andeha ny enquête de samby niantso daholy mba azo fanadiadiana lalindalina kokoa momba an'ireo olona reo. Reo andian'olona reo miaramila be dia be misy misarotava de misy tsy misarotava. Le tsy misarotava moa se présenté tamin'le tompotrano hoe ary niditra ankeriny tsy nisy taratasy, tsy nisy inona hoe iraka avy any ambony de mialatsiny raha manonona anarany eto de le capitaine Toavina hono izy de le ray koa moa anseho hoe conseiller du président zany Razafitiana Florent Robertin de niditra nanao perquisition de inona ny antony tsy fantatro. Aiza ny taratasy baiko avy any ambony. Io manko ny mahagaga ary tany amin'ny raha tsy diso tany amin'ny enimpolo tany ny miaramila tonga tao. Rehefa nireagira moa ny tompotrano sy ny mpiasa miasa miaraka aminy marina eto fa sonoiny le tompotrano de gasy be dia be miara-miasa eo de azafady de le sonoa mampiasa gasy be dia be ary mahagaga satria le sonoa ary gaga koa hoe avy any amin'ny présidence nefa le sonoa misy sariny be dia be aleo tsy avoakantsika moa le izy fa misakafo miaraka amin'ny olona ao amin'ny présidence be dia be, mahafantatra olona ao amin'ny présidence. Donc zany olona mifankafantatra zany le izy. Mety fantatra ny zalahy koa zany hoe inona ny asan'le olona ao Madagasikara. Anisany opérateur mampidi-bola sady mampiasa vola ao Madagasikara. Rehefa nandeha le izy nandeha ny lafouille rehetrarehetra, ny coffre rehetrarehetra de nirofiny zalahy daholo ny zavatra hitany hatramin'ny telefônina sy ny tariny de gaga le olona hoe efa misy inona. Ary amin'ny vola raha tsy diso mahatratrana amin'ny 200 millions d'ariary de hatramin'ny enquête amin'izao hoe mbola le tompotrano indray vao menace hoe fa maninona misy 200 millions d'ariary ato an-tranonao de nirofina le vola de
hitanareo moa ambangivangon'le vidéo nalefana iny a fa tsy vidéo rehetrarehetra mba hialana hoe mamorona manakorontana satria tsara mariana ny antony nanaovanay ty zavatra ty a tsy hoe voasambana io efa niteny foana izahay teto hoe andeha moa ny sasany hoe manao perquisition tsy mazava de avoay ny pirofo de indraindray a le pirofo misy fa le tomponatoka am'le le olona victime tsy sah satria matahotra hatram'izay a gasy malagasy a ny victime tao enitsika moa hatram'le resaka famataranandro a nanaovana perquisition tanatrano ningarainy ray zay a de tratratsika tamy tanan'olo lafa de resa be de nisy nitohitoy io a ny garde du corps ny ministre ohatr' zao a nanendaka nandeha ny ataky ny station essence a ohatr' zao de le izy tsy ka isolé fa amindray mitoraka aty a natonga izahay niteny de hoe oka kosa le oka kosa am'izay fa hoe sady le tompony le victime zany a tsy haiko mbola azo menace ve izy sa izy de hoe tsy maninona rehefa avoaka de zay natonga koa hoe rehefa tsy matahotra ianao a avoakanay le zavatra anisan'ny pirofo mivaingana misy pirofo be de be oa misy le tana amy bypass misy vidéo koa le miaramila tana amy bypass fa tsy samo mbola tsy samo ny olona victime tam'zany de aleo aloha najanony de nandeha ny resaka rehefa lasa ny vola de le tompotrano a le mpiasa tao zany a niantso gendarme anakiroa ny tonga gendarme mpiandry examen tsy manana basy nefa le olona manao soi-disant perquisition mitondra fitaovam-piadiana de rehefa tonga teo moa le gendarme anakiroa tsisy ninona vita fa hoe bon ataovy déclaration nareo de atao fanadiadiana kinanjo nohon' le tompotrano zany le hoe olona victime zany mba mahafantatra ihany hoe samby any de mba miara misakafo am'zalany amy présidence mba hiantso de teo moa eo ny afantarana hoe aingra ihany le olona ndraindray satria tsisy olona mahafantatra na ny mpiasa ao an-trano hoe misy vola be ohatrin'io raha tsy hoe olona mahafantatra an'ireo olona reo tsy any ny olana tsy resaka hoe fakana vola sy ny tariny le fomba nitondrana an'le izy a de nizingizina ihany zany reo hoe aiza ny taratasy nanaovana roan'ny perquisition inona ny fanadiadiny tsisy baiko tapatapany vidéo izy nalefanay aminareo iny a e io ny tiako atongavana hoe olona oatra nahoana ihany zany a ny tokony voa arovany izao fanjakana zao ny gasy kely moa efa tsisy azo anteherana am'izao fotoana ny vahiny mba mampiasa volany amitsika ndray a de anaovana an'izay de inona ny azo anteheritsika amin'ny firenena verenako am'le affaire teo a rehefa nandeha ny ankety a io manko ny nampisalasalanay tsy namoaka nyity vidéo ty omaly hoe aleo aloha andeha ny fanadiadiana de alefaso daholo ny ankety sy ny tarina aleo aloha angina tsy médiatisena le zavatra am'izay mba tokony andeha amin'ny ara-dalàna mirariny sy ny hitsiny zay zany ny eritreritra anay hoe atraiza ty zavatra ty tena zay koa ary mba naniahiahy hoe sao de olona tsy avy ana présidence akory fa misandoka ohatr' zao kinanjo androany nahagaganay hoe misy olona izy moa ny teneniny teto tam'le vidéo nay farany teo hoe
Ny diaspora mo efa be de be voakarama de mieritreritra ny sasany hoe ohatra anazy daholo ny diaspora rehetrarehetra hoe voakarama. De ny excuse-ny zareo a nandeha aloha am'le hoe tiany sary de hoe tandremo a olona misandoka, olona tsy avy any amin'ny présidence ny olona nanino fa maninona nalefa tonga de zany. Izahay nafantatra taloha ary hoe aleo angina aloha avelao a ny tompon'andraikitra hanao enquête. Ireo ndray a hoe iraka ny avy any amin'ny présidence manao démenti fanontaniana mipetraka le olona ny teny ve mpiasan'ny présidence officiel, conseiller spécial officiel de hoe manao démenti. Sa ianao ny tompon'andraikitra mpanao an'le enquête, sa ny complicité nareo rehetrarehetra hoe aiza mitady vola ao am'le tompotrano ao misy vola rofina daholy a zay ny zava-misy ao a Madagasikara mahatonga ny olona matahotra daholy. De rehefa miteny ny olona na mireagira le olona hoe io fa mpanakorontana, io fa mila merina ny Andriamatoa Rajoelina, io fa ohatr' zao mila merina fanjakana teo aloha, zay foana ny averimberiny. Fananine koa adiny 2 mialohan'le live nalefanay le vidéo ijerenay ireagira ve ny compte fake le ivoakarama efa noté daholo ny listanareo. De io koa moa misy namana be de be mireagira anao démenti anao an'izao hoe efa fankafantatra daholo tsika, efa fantatra mialoha resaka démenti sy ny tariny io, zay oa tsy namoanay an'io a omaly. Mila zavatra sura izahay a hoe misy le zavatra efa fomba fanao ny zala le izy a fa tamitindry mitoraka tia tena azo daholo ary tsy natahotra ny tompony le hoe avoay ary. Zay na tonga zay somary tara namoaka anazy fa avoaka ihany le izy. Tsy haiko tomboko amin'ny tapany faharoa le izy pasteur de tohizanao a de iverenako eto le izy tsy resaka fanakorontanana. Fantatray hoe mikorontana ny Madagasikara sahirana ny vahoaka fa ity tranga zavatra ohatr' zao efa talohany resaka kidnapping aloha efa nandeha foana io karazana raquette sy perquisition manaovana sous forme an'le izy a efa fantatra daholo ny tompon'andraikitra ao am'le izy. Ary mino zahay namana rehetrarehetra izay mbola tsy kivy manao enquête sy manome dossier rehetrarehetra aza kivy tsy mbola namoaka source izahay tompoko efa enina daholo hatramy mambara ny gouvernement zay mpaniraka sy mpanao ratsy io fa tsy zazakely izahay de hoe anao chantage sy ny tarany fa ny firenena no aleony rehetrarehetra. Inona moa ny tombontsoany anao an'izao? Tsy misy. Ny fikasana ny zavatra ilainay a ny filaminana, ny fandrosoana, ny vahoaka malagasy. Zay le niresahanay teto foana hoe samby tian'ny Madagasikara itsika rehetrarehetra. Za tsy miteny hoe ianareo mpitondra tsy tia Madagasikara, tia Madagasikara ianareo fa isika samby amin'ny fomba fitiavany amin'ny Madagasikara. Tianareo ny Madagasikara androany satria ianareo te hitsetitra ny harem-pirenena, te hitsetitra ny mba olona mitady vola manam-bola, te ho mpanan-karena nareo, tianareo Madagasikara. Te hiaina amin'ny zavatra tsy niainanareo hatramin'izay ianareo, marina zany tianareo Madagasikara. Fa ny anay mba hoe mahita masoandro
ny vahoaka malagasy tsiraray mba afaka miainao a Madagasikara isika rehetrarehetra ohatra ny olona rehetrarehetra miaina any amin'ny tany misy azy afaka mivoaka alina afaka mivarotra tsy mitaintaina zay ny ilainay fa raha izao fomba hanaovanareo Madagasikara zao ninona zavatra resahanareo ny firifiry ny compte fake ny olona karamainareo tsy anidy vavanay izany zay efa nteneninay foana zany na enjenareo isanandro izahay tsy anidy vavanay izahay rehefa mbola anao io fomba ratsinareo io ianareo ny magaga de hoe samby mitonony avy any amin'ny présidence daholy ny olona rehetrarehetra miditra anatragnin'olona ao manana ny perquisition ao manana ny taratasiny hoe perquisition avy any amin'ny fitsarana ny sasany olony fitsarana koa ampiasaina fa ny sasany tena tsy manany fandravana tsotra zao fotsiny de rehefa aveo tenenina fotsiny hoe avadika hoe mbola ry zareo teo aloha ihany manakorontany ireo ny mandoto an'ity fanjakana misy ty iza mo ny tsy mahafantatra ny fomba fitadiavanareo rehetrarehetra ao anatin'ny gouvernemanta na manodiditra ao anatin'ny gouvernemanta fotsiny ny olona manodidina fitondrana rehetrarehetra manaizany daniny kibony hoe aizana ahitana vola haingany de tsy maintsy toanana ny PRRM eto amin'ny teny zay tsy miteny hoe ny PRRM colonel Mikael nandefandreny olona reny okazava dimlahy ianareo ao tsy fantatray hoe izy aminareo dimlahy teto zay efa nitenanao foana mon colonel hoe enao mety victime ary niezaka niantsanao izahay ary niteny anao zay tamin'ny telefôniny meno ny manodidina anao misy zavatra tsy milamina de namaly ianao hoe za koa tsy voatery matokony manodidina anahy ho ampina ary ianao mon colonel de ny farany tsy nirarahinao zany resaka zany niteny foana izahay teto amin'ity tambazotro ty hoe tsy olona mitady toerana izahay zay tsy mitady teody any Madagasikara zany tsy mitady toerana ao amin'ny refondation zany fa zavatra nitakinay hoe andao atsika anao refondation tena izy andao atsika anangana institution zay matanjaka maleo tena mitaky zany souveraineté ny malagasy sy ny Madagasikara zany andao anao base solide zay ny zavatra nangatahanay taminao fa zay tsy nangataka toerana na président ny fokotany tsy nangatanay taminao ny détraqueur io manodidina anao reo izay matahotra zatra mandotolona de enao zao mijabaka mialatsiny kosa na dimy lahara ianareo ao enao ny voalohany eo ambony laharana hoe enao ny responsable alohan'izy efada tsy afaka izahay tsy tenanao hoe tena tompona andraikitra ve ianao mon colonel nanatina anao reo zokinao reo général be de be izay ma be de be miresaka aminay fa tsy nasinao sira ny sasany mo efa any amponja izay olona niaro anao to amin'ny fitondranao any amponja de nitenenina hoe mila mona anao io mon colonel mila an'izao io mila mola an'izao de io ny tenenanay teto hoe rehefa tsy mandray andraikitra kosa ty colonel ty sao lahy hoe
na baiko avy any amin'ny mariny ty zavatra tya na izy complice ary mifampizara bénéfice reo tsy zay ny tsaran'izany oka ny tantara itsara fa ny anjaranay fotsiny hoe mampatsiahy firenena iaramanana io samby tian'ny Madagasikara tsika raha izao ny fomba hitiavanareo an'i Madagasikara tsy maninona ataoviny amin'ny hitiavanareo anazy fa zay kosa ajanony fanenjenanay sy fikaramanareo olona tsy manakasa rehetrarehetra mandoto anay fa zay tsy maintsy miteny zay ny azonay ambara ary tsy hoe miteny fotsiny zay moa tsy manana miliara izay ikaramana olona isan-kerinandro manao action mafana any aminareo fa misy farany zava-drehetra ohatra ny fanjakana rehetrarehetra nisy teo alohanareo nanana fahefana feno nanambola nanana olona pisolelaka be deaibe nanana exécutant be deaibe aiza zaro am'izao mieritreritra marina ve ianareo ho mpitondra mandrakizay tena zany ve nieritreritra anareo mpitondra mandrakizay io fa alefa miteny daholo ny adala sy ny endry rehetrarehetra sy na bandeau par couleur mba hoentina namarinana na anaovana excuse-le zavatra hoe tsy mety ataonareo de hoe amariny io eny ary na de miteny ary anareo hoe ny olona teo aloha mikarama ny kidnapine zay manko malaza zay tsy miteny hoe tsy mariny zany zay tsy manana proof hoe izy any nanao anazy fa ny fahazahoanay anazy ary anisan'io trafiky ny zavatra ataonareo io mbola hivoaka ny dossier ndray andro hoe raha tsy olona akaiky ny fitondrany tsy mahatafavoaka io zavatra io zay ny azoko ambaranareo aza mieritreritra ianareoko le hoe olona ty ivelany na de manambola fa tsy manana hoe homme de main sy passage libre manao exportation hatramin'ny aleoa tsy teny zavatra maro fa be deaibe ny information mandeha hoe hatramy trafic d'organe ataonareo a Madagasikara za tsy miteny hoe PRRM oka zava kosa fa mety PRRM mety ho victime ihany anatin'izany satria ianao ny tompona andraikitra voalohany ho zahay teo fa 10 lahy ianareo tsy vitany 10 lahy ianareo mbola misy super président eo manodidina anareo super président io zay manana pouvoir eran'ny Madagasikara le super président afaka manao intervention izy amin'ny pouvoir exécutif législatif ary ny judiciaire satria hony izy lehibe ny mpanao lalàna ary anisany mandany vola tsy toko tsy firoa mikarama olona karama mpanao politika rehetrarehetra ny miaramila moa tsy teneniny ny milisy moa tsy teneniny ny mpikaramanady koa tsy teneniny zay ny zava-misy iverenako le izy teo hoe ny antony ty video ty tsy resaka skandaly fotsiny efa niteneniny farany teo hoe
efa tsy rarahinareo zany, efa tsy rarahin'le fitondrana ary tsy rarahin malagasy tsony zany skandala zany. Tsy skandala ty tompoko, fa ny zavatra iainan'ny malagasy andavanandro mitebiteby, satria misy miteny androany raha miakatra amy plateau télé a, conseiller spécial, conseiller rehetrarehetra ty miakatra plateau télé hoe efa paradisa kely Madagasikara nohony zao fitondrany zao, afaka 10 taona raha mbola eo zio lasa Dubai Madagasikara. Fantatranareo ve zany Dubai zay? Fantatranareo ve zany paradisa kely zay? Sa hoe paradisa kely ho anao? Satria nandalo désert ela be anao, na ny hanina hoanina ary mety efa tsy hitany tamy fitondrana teo aloha, satria hoe tena tsy mandeha mibizina, satria mibizina de fanaovana politika. De tsy rehefa tsy nirarahin'ny fanjakana zany a, tsy nahita bizina de désert. Fa androany a le fanjakana ray ty a manity tsipikely, manome vola kely, mizara vola. Ny sasany moa tsy nieritreritra hitondra 4x4 zany tamy fiainany, de androany mba nahazo 4x4 fa tena paradisa socialiste, paradisa be mihitsy zany zao fitondrana zao. Androany ny sasany vao nafantatra hoe mihina amy restaurant, de mieritreritra izy hoe tafavoaka izy a mihinana amy restaurant izy androany a, nitaingina roplanina izy androany a, de efa ohatry zany daholo amy malagasy rehetrarehetra. Zay fomba fijerin'ny sasany. Ao koa moa ny navita fianarana, zay chôme foana nandritra ny 10 taona, de zao a mba lasa conseiller kely na lasa chef de service kely a, de hoe mipetra tsara anareo a, fa manao zao fitondrana zao ary mandroso be zao. Zany fomba fijerin'ny olona nandeha nianatra ao Madagasikara. Fa ny fahantrana lalipaka tsy tenenina moa ny anavaratra, atao publicité foana hoe zao groupe tonga zao hoe tsy mieritreritra akory hoe firy mégawatt moa le groupe tonga ao. Hainareo 3 andro 4 andro herinandro tsy mahita jiro, Antananarivo de tsy maintsy mahita solution. De mbola faly mitehaka, mbola faly manenjika olona. Nefa ny fiainanao ary tsy mandeha amin'ny rariny sy ny hitsiny akory. Mieritreritra anao hoe efa fiadanana rehefa miresaka amy PRRM na miresaka amin'olona amy fitondrana de efa fiadanana ho anao zany. Tsy atompoko, efa firy taona zay zany miresaka amin'olona amy fitondrana zany. Izy ho zay teo hoe tsy mositany sy pastera mihitsy no sahirana na maty mosary na mahita délestage. Fa ianareo izay mpitehaka, rehefa tsy mitehaka de tsy mahazo ranondranony. Zay ny zava-misy. Fa ny anay olana ho anay a, ny fahantrana sy ny fahoriana misy ao Madagasikara, olana ngeza be ho anay zany tompoko. Rehefa tsy hiteny anareo, anjaranareo zany. Avelao zay afaka miteny. Ozy zay teo hoe tsy mpikaramanady izahay a, tsy influenceur izahay a, tsy mitady hoe ho tian'olona izahay, ary tsy mitady toerana na président fokotany ary tsisy rarahinay an'izany. Fa ny fahantrany malagasy, ny famarotana ny Madagasikara, ny fanambakana ny malagasy, zay a mankarary anay andro aman'alina. Aza mieritreritra nareo hoe tsy hitady vahaolana izahay. Mitady vahaolana izahay.
aza mieritreritra koa nareo hoe mangina fotsiny izahay na mitabataba eto amin'ny Facebook. Fantatray ianareo tompona andraikitra zay efa nahazo ordre manenjika anay a mahazo mamorona dossier zay tianareo foronina. Fa tsy ampitsahatra anay izany. Tsy ampitsahatra anay izany. Efa niteny anareo izahay. Raha ifanenjika fotsiny zao de tsy raha nenjika olona izay a tsy efa nijanona. Tsy olona nienjehanay, tsy olona. Fa ny fomba fanaonareo a izay manimba ny fitondrana any Madagasikara, manimba ny Madagasikara. Idetournenareo ny tena olana misy eo Madagasikara. Alefanareo hatramin'ny mpanao politika karamainareo miadan'ny communauté internationale manenjika ny SADC. Efa tsisy zavatra nandehany zao anatin'ny 8 volana nitondranareo tsy misy. Sarisary fotsiny zavatra déclaration ataonareo eo. De rehefa manao inauguration de exécution le fitondrana teo aloha izay dredredrenareo tsy tianareo. Efa nareo miara-miasa amizareo ao anatiny. So de lava loatra ny ako pasteur de ajanoko eo fa fantako hoe manana kambara be de be anao anatin'izany pasteur misaotra nino. Misaotra mamerina ny fisaorana ho anao manao cœur fa suive cœur fa bug mihitsy izy teo fa raha malala fa zavatra ohatran'itony tsy maintsy misy signal. Misy olona manao commentaire hoe hitondrao porofony fa manao tsy manao recoupement. Io moa tonga le teny soratra masina hijery izy ka tsy ahita na de fa ambany masony ara le zavatra de mbola mitady zavatra hafa izy. Fa avelao any tsy maninona fa io moa rehefa misafidy ny opahana ny olona tsy hijery afa-tsy zay tiany ho hita de atao akory moa. Fa niany tiako atongavana eto amin'ny chronologie kely vetivety aho dia hitondra ny fanehoan-kevitro. Ity toe-draharaha ty le olona concerné mihitsy no niantso anay. Aleo aloha tiako hazavana kely aloha le tsara. Le olona concerné mihitsy no niantso anay. Ary ny teny hoe inona no azo atao amin'ity toe-draharaha ty. Omaly io. Io mositany io témoin de saiko hoe tonga de anao live vetsika zao de zao mba ilazana an'le izy. Zay tsy ao anatin'ny toe-tsain'ny olona mpanao influenceur hoe mitady buzz sy ny hoe hanao scandale efa niteny teto zay hoe zay tsy m'intéressé anay intsony le manao miteny zavatra scandaleux. Ary tsara ho fantatrareo fa be de be ary fonako am'ireo olona zay manome dossier anay fa misy aza sy vaninay tsy avoaka satria nahoana raha vao zavatra personnel de zay tsy manao fa raha zavatra mahakasika ny intérêt national no mivoaka dia manao zahay. De ozy nareo inona ny intérêt national an'io ho teneniko eto lay antony intérêt national. Rehefa nivoaka io de gagy zay araka ny teny mositany fa tonga rehefa niteny taminay le olona de hoe iza daholo ny olona efa nitenenanareo an'ity zavatra ity de zay ozy nametraka fitoriana teny anivon'ny gendarmerie dia mba nanantena fa araka le teneny mositany hoe misy namana izay ao amin'ny fitondrana ambony ao mba nilazana an'le izy dia retour à l'envoyeur no azo ka iny tena marina nalainy le information de gagabe zay fa olona ty andafy aty no namoaka an'le izy avy hatrany izay olona tsy ao anatiny atao hoe fiadidinan'ny république akory. Normalement raha misy olona manao démenti de tonga de ny présidence sa ve efa misy détaché du présidence de la présidence ao anatin'ny structure ny fanjakana mampametra-panontaniana anay zay zavatra zay. Voilà. Faharoa misy namana diaspora eto ho hitanareo eto am'izay hoe ny fanorenana miabo mositana CRGL de mandeha irery tsy ao anatina collectif tsy ao anatina alliance. Ny antony lazaka an'izany de misy olona zay everinareo fa mpiaradia aminay am'izao fotoan'izao manao virage à 380 degré sa 3 degré lasa manana langage hafa am'izao fotoan'izao. Izay lazany fa hoe hoditra akondrondray hony io fa mbola hitatsika eo moa zany hoe misy zany ny olona efa manana ny didim-pitsarana alohan'ny mpanao enquête ho fanajana kanefa voatery zay manao an'io zao na de tokony andeha ny enquête.
Arao tsara le raisonnement an'ilay tiana tongavana. Le olona concerné no miantso anay. Aloha averiko indray. Fa zay tsy naka source an'olona tery. Dia am'izao zany a efa nitapohana rano le affaire. Zay foana moa ny fomba fanaondrareo. Hoe misy olona misandoka amin'ny anaran'ny présidence. Zay zany zao ny feo mandeha. Misy hoditra akondro. Tsy zany fa zao sy zao. Peu importe hoe inona ny ao ambadika. Avelatsika eo ampelantanan'ny inona zany ampelantanan'ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny enquête na dia mety mandeha tsara ty amin'ny base fa rehefa tonga any ambony ny vily io. Fa na inona antony zay na tonga anay nanao an'le lohateny hoe présidence ou pas affaire masiso. Hoazavaiko eto inona le mamasiso azy. Samy hafa ny atao hoe PRRM sy ny présidence. PRRM ny président en personne. Tsika malala amin'ny tantaran'izao tontolo zao tsy ampianarina an'izany zahay fa c'est toujours dans le foyer de la présidence no misy ny traître na dans le foyer de la présidence no misy ny infiltration. Donc raha miteny zao présidence vakio tsara le titre fa ianareo maika ny tonga de hiaro olona io satria nareo efa diso efa tapenana volany masonareo. Tsy nanonona olona zay fa présidence zany cabinet. Ao ve raha miteny zao président ou pas de la personne présidence ohatry hoe primature na tsy PRRM aza naniraka an'ireny olona reny. Arengany mba tsy ho izy. Aloha ny tantara mbola ilaza azy. Dia manambara fay ary io le lazaiko hoe tsy misy état fort eto Madagasikara. Ny lesona voalohany zao hoe tsy voafehinao PRRM ny olonao. Ataonao ahoana ny fean'ny Madagasikara nefa ny cabinet ny présidence aza mandrongatra. Ahoana ny tondranao an'ny Madagasikara ary fantatro fa manao ambition présidentielle ianao rehefa matoky ianao mpiandro malala tsara ny tenin'ny soratra masina rehefa matoky amin'ny kely de matoky amin'ny be. Donc laboratoire aloha ataonao ahoana ny maîtriser an'ny Madagasikara nefa ny olonao aza mikapotsaka. Na tiantsika na tsy tiantsika miaramila ireny tonga tao ireny ary nisy anarina tonao teo misy olona manao fiavan-tafara ato tsy maharaka. Nisy anarina fantonony Mostanina teo ivereny rehefa aveo le izy. Hoe caporal moa zany sahina na capitaine plutôt capitaine pardon. Capitaine Toavina. Capitaine Toavina, voilà. Dikan'izany de zao koa ny interprétation. Mbola io ga général Alfred tononoko misy ny anarany. Mety maheno azy any amponja am'izao fotoana zao. Efa niteny tamin'ny fotoan'andro général Alfred hoe misy miaramila vitsivitsy maromaro sorena taorinany ny affaire Jovena iny. Ny affaire Jovena iny hoe tonga de nanaovan'ny be galona rehetra tambabe hoe fa manino zay no ahitsiko elisa fa tsy mba misy solidarité de fa manomboka menimenina zany ry zalahy hoe rehefa ry zalahy be bokotra aveo izy dia totofanaingany izy fa rehefa de tonga de hoe manameny koa izahay chef d'état-major sy ny général ny fihetsiky zany miaramila hiatra amin'ny fitsipiky ny miaramila. Ok, c'est beau tout ça. Fa ny menimenina ry lerony zany hoe raha atao ny interprétation de zao possible za tsy miteny zay no izy tezitra ny sasany hoe fa ahoana no zahay ny tsy mba hinana ary raha enona le lela vola 200 millions d'ariary eno tsara manaraka raisonnement tsika 200 millions d'ariary tsisy dikan'izany ho an'ny gros poisson. Za mino fa ny gros poisson tsy andeha handroba olona pour 200 millions d'ariary.
fa iza ny olona hitady 200 millions d'ariary de zalahy mambanona. Ny olona voky hatrany amin'ny tendakeliny tsy hitady 200 millions d'ariary. Et il va pas risquer leur vie, leur dignité pour 200 millions d'ariary. Minimum kosa angamba mba any amin'ny 50 de milliards na je sais pas quoi. Dikan'izay misy ao amin'ny tafika ao zany na iza manakarama azy na itenareo hoe Rajoelina Ravatomangy efa misy itena zany re matsy reo fa aveo na i Poutine na i Ergiel misy zany koa masy mety zay koa ngambany na i Mostane na i Ratsiraka efa nepasane mifona aminao ray aman-dreny manona anarana na iza peu importe fa tsy discipliné ny miaramila anareo. Supposons za corrupteur de mitondra vola de miteny amin'ny miaramila andana robao le sinoary na miteny amin'ny zalahy andana makany dikan'izay zany fona aminareo tafika aho fa zay teto zay mirahalahy anisan'ny estimé anareo vous n'êtes plus crédible. Voilà. L'armée malgache n'est plus crédible, que ça vous plaise ou non. Tsy misy tsony ny hiérarchie, tsy respecter ny hiérarchie militaire. Ary fantatro fa misy manaraka eto ny miaramila sasany sy ny vadina miaramila. Avec tout le respect que je vous dois, tena ny estimé anareo zahay, tena ny loloa anareo tapindolo zay, fa izao proof fa mikomy le boakely de hoe fa ono zay ny tsinana le tie. Ary matozy enimpolo efa organisation zany. Dikan'izay zany signale zany monsieur le colonel fa même votre place étant dans danger fa ireo bandy reo afaka any hifototra aminao. Zay ny dikany. Ary manaova lecture lalindalina kokoa. Mampatsiaro any Prigozhin tezitra tamin'ny Poutine hoe matimaty foana ny tafika ny Wagner tany Afrika de nandeha mitodika nakany Moscou Prigozhin miaraka amin'ny andiana miaramila nangofotra Moscou Kremlin tam'izay fotoana zay fa ingay président ny Biélorusse no ny telefônina ny Prigozhin teny am-pandehanana nampiova hevitra ny zalahy après ota théorie-na ny vonon'ny zalahy Prigozhin fantatrao tantara. Tantara zany akana lesona hoe à un moment donné les bandes kely rehefa tsy voky le rony fa hoe mahita ny sasany galabina de sasany tsy manana de mahita kevitra izy. Dikan'izay zany de zao hoe ianareo izay tompona ndraiky mpanjakana am'izao fotoana zao dia tsy misy état fort au Madagascar. Tsy voafehinareo ny olonareo afaka amitenareo ka io ne voakarama ka io ne misy manity hoditrakondro maramila ny anareo e maramila nga matahotra hoditrakondro ha maramila zay matahotra hoditrakondro efa nampianarina anareo tamin'ny école de guerre il faut se préparer à toute éventualité fa tsy ano pleurnichard nareo hoe mba ampio zay raha olona fa misy olona ratsy fanahy mihitsy tady hanipy hoditrakondro anay ampio zay fa misy tady ana ratsy any vous êtes averti. Mety teninareo zao hoe ka isolé io re Mostane Sergel fa aferan'olona ho afaka koa maso communication amin'olona mahay be fantatrareo dolo izy reo malazalaza atao Facebook ato non ka entre n'olona tsy mifankazo de mifanafika anjao way miteny taminay tokoa le tompotrano le tamin'io zavatra io hoe hatram'le somme za rehefa nanao fitoriana tany amin'ny gendarme na ena hoe 4 millions d'ariary ho ny very voatandroany atoandro no azoko zay information zay tamin'ilay tompon'ilay izy. Jereo nareo am'izany ange le toetsaina 200 millions d'ariary aena 4 millions d'ariary. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ho amboarana le rony koa zany ty volo ty raha hita 4 millions d'ariary fotsiny tao de anaovana tratran'ny tapimaso teo na fanova maso. Dikan'izany monsieur le colonel aza raisinao fahavalo zay raha miteny eto isaorako ny Mostana napatsara hoe efa niantso anao aho fa tsy nieno ianao. Ka izao manana lecture lalindalina fa aza manao lecture réactionnaire hoe reo ndray valam-panohitra fa matoa reo bandy reo manao zavatra à l'insu de votre
autorité raha misy ola sa zany manao zavatra tsy teo ambany baikonao fa zareo nanira-tena satria nisy nanakarama peu importe hoa na iratsiraka any apasana mifona aminareo zanany a dikan'izany reo olona reo raha pitso afaka mitodika makany Ambosorohitra ary fantatro fa feno miaramila eraky ny efitrano ao Iavoloha feno fantatrareo vaoaka moa zany ohatrany camp militaire mihitsy ao Iavoloha am'izao fotoana zao parce qu'il est conscient le président que même ces militaires tsy azony antoka tsy azony antoka ny militaire an'ireo io proof io samy manao zany hoe ary pour moi c'est une provocation hoe tairo zay taironareo nareo le vidéo ndana nytenenany amin'ny ambassade nareo any fa izy any ambony ny présidence sa ny ambassade zany hoe tia nytenena hoe eto ane fa bordel zay ny tia nytenena eto ane tsisy lalàna fa zay manana ny ty no tompony ty fahefana za zany tena amy saina tsy miangatra hoe misy mitondra ve ty fireneny ty mbola avery koa ny discourko zakanareo ve le pouvoir aza mitomany ne soyons pas des pleurnichards vous les leaders d'opinion diaspora mpiaro fitona ka misy olona tady andoto na iza ny tady andoto tsy voafehy tsy voafehy donc incompétent za tsy hiditra tsony corruption avela koa any iny misy tompona andraikitra misy ao ny pak matoky anao zay a responsable en pak vaovao fa olona afaka andiniky anao fa ny compétence mihitsy no miariary zao hoe mba mieritreritra zay fa hoe miaramila mitondra de mandeha tsara ny chaîne de commandement or misy zany a électron libre ao amin'ny tafika izay raha ohatra ka rahana mihevitrareo mpanadio rano hoe misy manakarama dikan'izay zany azony lasa mercenaria zany ny tafika misy zay manambola zany le plus offrant afaka manakarama ny appareil d'état de afaka mifototra inona ny position raisinareo hitomany ve haniraka ny tsy haiko dolo reto mpanao facebook erinareo reto hoe mitandrema alefaso MP ty amiko ny anaranirano zay ve solution nareo fa tsy sa maka solution radicale misy olona fantatrareo tsara mihitsy eo mila esorina radical fa tsy sanareo parce que fantatra efa tsy eo am-pelatarinareo le fahefana tsy eo am-pelatarinareo le fahefana il y a une autre personne ou quelques autres personnes qui détient le pouvoir mais vous êtes des hommes d'exécutants vous êtes des exécutants fa zavy ny tompona fahefana de zay tamatama aminao zany fantatro tsara ianao fa ianao karaha mahay ny ranona sany de za mijery fotsiny hoe entanina atsika mba tsy ho kotabain'ireo mpanohitra entanina atsika mba tsy voakarana entanina potinina tsy manao an'izany hoe entanina nareo rusy mba lefaso amiko ny anaran'izay olona manao an'ireny drone tonga de petafany azy tsisy hoe entanina inona satria fantatrareo ane le olona fa tsy sakinareo le olona satria ananan'le olona mainmise anareo ohatra anankiray meko anareo fotsiny misy zany atao hoe compromat zany système russe io compromat zareo vao chat GPT raha tsy hainareo ny dikany anisany hitazomany sasany anareo io compromat io akoatra ny corruption tsika neto secret de polichinelle on connaît ce qu'on parle fa de tsy ho gaga ianareo ozy nareo fa ahoana ry dadapasy ahoana ry mositana no misy scandale isan'andro ka satria tsy hoe le olona ka satria tsy misy fanjakana eto ina le fanjakana ne tsy hoe titre fotsiny fa tena tsy manana autorité amin'ny certaines personnes dans votre milieu dans votre cercle ianareo fa mihafa anareo miraparapa mihitsy sakinareo amin'ny anina ty zay tsy andefitra mihitsy ny teny prime ministre tsy andefitra zay am'izao
monsieur le premier ministre, fantatrao le olo akaikinao io nefa maninona ianao mandefitra aminy, fa rehefa amin'ny olo kafa ianao tsy andefitra zay misy olona tsy sakinareo, misy olona tsy sakinareo, tsoro ny marina. Ka ireny fait divers zay tsy le fait divers ny m'intéressé anay, misy facebookers de faly micommente fait divers satria mapakatra ny popularité na za zao tena tiany olona be mihitsy fa miakatra zao ny abonnéako. C'est pas notre principal objectif. Principal objectif anay de zao hoe arakaraky ny fait divers zay mitranga no ahafahana manao projection hoe inona ny impact zao amin'ny nation, ny impact zao zavatra nitranga zao. Tsy resaka hoe mety tena inona koa zay 200 millions d'ariary pasteur efa misy anefa be no zany e. Oui, fa saingy lay olona mi-exécuter an'le izy mihitsy no mampiseho hoe misy rafitra informel mifehy rafitra formel, nefa le rafitra formel tsy samy mikitika an'le rafitra informel. Fanontaniana mipetraka inona ny antony. Donc zany gesticulation ny betsaka, ny vorery manao fanambarana ny fikambanan'ny tafika sy ny polisy, jery anareo manao an'le fanambarana hitanitsy hoe tsy misy conviction, tsy misy punch, tsy misy ihany fa ohatrany hoe de hoe tsy maintsy atao ty fa devoir républicain ny miteny hoe tamy ohatra hoe fa very zaza reny de tena misy zao sasany ara moa manana toetsaina négationniste mihitsy le zalahy anankiray mpitondra teny ministry ny fitsarana iny hoe tsisy an'izany fa zay olona manaparitaka an'izany de olona mandainga zany ny famonona afo manoloana ny ty zavatry ty. De ohatra zao ndray zany famonona hoe hoditra de ivalina ho azy ihany io. Io ny ivalina ho any tokoa e. Fa izao ne venez pas pleurnicher demain rehefa mitodika any aminareo mibasy ny olonareo de hoe tahak'izay mba nihainao any Mostana Sergela ihany. Iny Rajoelina iny mbola velona ary mety mihaino aizy am'izao fotoana zao. Nitenena anay tsara mihitsy tam'izany fotoana zany, tsaroany hoe ohatr'izao reo olonao reo tsy manjary. Là il le paye très cher. Zao ndray zao miteny aminao colonel Nandrenirina, inganeo aho mba tsy hoenao kosa zay aloha le conditionnel et de rigueur ozy le olonao zay fara toka tsy hoe espérant fa tsy ianao, vous attendez quoi? Le resaka drone iny ataotsika hoe adaladala le bandiny sapatsikilo sisisa, fa mba jereo nge le vulnérabilité anareo hoe iny bandy anankiray iny de efa nampisahotaka anareo. Za zany mijery lavitra misahotaka anareo olona anankiray afaka mitena camarade sainy ny bandy zao iny manao témoignage dao nareo. Oui, mais regardez la psychose nateraky le izy. Ny lesona zany de zao hoe vulnérable ity régime ity, fietsiketsehana daholo ny betsaka, fampisehoana muscle ny betsaka teny Mahamasina tamin'ny 26 juin, fa ny système anareo mihitsy nefa pourri jusqu'à l'os. Dia tiktak sisa ny andrasana ka raha ohatra na onareo tsy hainao anay fa hoe ireo ndray ry zalahy de manasa tanana zay hoe zay fa niteny rehefa tsy nihaino anay nareo sakasakareo. Zay ngamba ny ahy Mostana raha ohatra ka mbola manakolazaina anao de averiko any aminao ny teny. Misaotra pasteur ary amaraparana moa tsika io fa tsy nivalampatra be. Tohizako fotsiny kely am'le zavatra niteneninao teo ary tsy aiviko hoe araka ny teninao teo hoe ny andrandraina zany miaramila zany miaramila tandroka Arony Vozana. Arony Vozana zay hoe dernier rempart. De hitatsika zao hoe ny miaramila daholo ny fitaovana hoentina manafika ny fiarahamonina.
Izany mampiasa reo olona reo. Izy moa ny tenenitsika teo hoe tsy discipliné ve, mercenaire daholo ve, nareo be de be officier haut gradé ao amin'ny firenena izay afaka manamarina zany raha tsy matahotra zavatra tenenitsika zany satria lasa mpikaramanady ny miaramila atsika. Tsy fantako zany ve ny fampianarana formation miopampana zay nataony Rosianina tao amintsika. Gaga manko a rehefa mahita ny loi de finance rectificative miakatra ny budget ny sécurité ny président satria niakatra koa ny sécurité ny Poutine de manao copie-coller ve tsika satria Poutine nampiakatra miaramila miandry azy noho ny Ukraine noho ny resaka drone ny Ukraine de atao koa ny atsika sa hoe misy namana zay miteny hoe tena détournement de fonds mibetsaka any anatin'ny institution any zalahy de tenenay hoe mbola tsy fantatra anareo ngany hoe atao hoe détournement de fonds. Ny détournement de fonds zany a any amin'le fitondrana de atao ampanankarena sy andeha hanomanana ny fifidianana de efa miandry daholo ny rehetrarehetra de i mo ny mpanao politika ny karamaina daholo ny ankamaroany manohitra ny zavatra ny tenen'ny Sadek tsy hoe tsika olon'ny Sadek non fa le hoe am'izao situation flou tsy misy ninona tsy misy base constitutionnelle tsy misy ninona teneninareo miseho manam-pahaizana tsisy base ingouvernable zany Madagascar zany am'izao noho ny zavatra ataonareo ka noho izay satria le sinoa le voatafika mino aho tsy voenjikenjika ho tafiditra ao anatin'ny alajazy satria mora manova an'ziny dossier iny lasa alajazy tsy haiko inona litona daholo izao amboarina daholo ty rehetrarehetra satria enitsika any am'le video enitsika tsara hoe ho hitatsika eo izy any ambony présidence sa ny ambasadinareo ory zalahy mba miaramila sy officier any nareo am'zany langage zany ny sinoa ve sura nareo fa ny gouvernement sinoa ny fanjakana sinoa ve andeha hitadiavanareo an'zany zavatra zany na io Donald Trump ary efa tsy masatsony miataka an'zany sinoa zany am'izao fotoana zao ianao ny tsisy lavanazy ary na basy dafondro mipoka ary ianao mety hitsoka de anao mandrangaranga ady mamorona izy moa tsy mahafantatra hoe aiza ny taux de corruption tsika ao Madagascar ka eo ny tiako tsindrino ary alako tsiny am'ty teny vahiny andeha ataoko ty alako tsiny amin'ny mpijery atsika rehetrarehetra satria tsy maintsy mitodika kely amin'ny namana sy havana sy ny représentant ny communauté internationale tsika mba ho ampiny am'izay am'ty resaka capture d'état ny mafia enjana manao kidnapping ny Madagascar ray manontolo ty. Mesdames, Messieurs, les représentants de la communauté internationale, Excellences, chers partenaires de Madagascar, on se tient devant vous aujourd'hui pour porter la voix d'un peuple au bord du gouffre. On vient vous parler d'une île magnifique, d'une nation d'une richesse écologique et culturelle, unique, mais qui se meurt à l'abri des regards. Madagascar est en danger de mort démocratique, mais ce danger ne vient pas d'une agression extérieure. Il vient de l'intérieur avant tout. Et il porte un nom technique presque froid, mais dont les réalités sont dévastatrices. Ce qu'on peut nommer la capture d'État. Cette capture se montre par une justice instrumentalisée,
car les lois ne protègent plus les citoyens. Elles protègent les corrupteurs et punissent les lanceurs d'alerte, les leaders d'opinion comme nous. Et on voit en ce moment des pillages organisés par des forces militaires, militarisées. On ne sait pas si c'est une technique d'un État extérieur, mais on fait appel à vous. On voit aussi un espace démocratique verrouillé. Les voix dissidents sont étouffées. Les médias indépendants harcelés. On a vu récemment le journaliste convoqué. Et les processus électoraux vidés de leur substance pour garantir le maintien au pouvoir. D'où tous ces mascarades contre l'organisation, la SADC. On fait appel à vous, car les Malagasy sont en danger. On ne pourra pas, et nous ne pourrions pas, se battre tout seuls. Merci de prendre en compte nos doléances. Zay alanatiny raha somary ny teny vazaha satria marina matsikana journaliste vazaha mba mihaino. Aingany tady namantsika. Tsy petra-potsiny, tsy vita amin'ny Facebook tsony izy ity. Mieritreritra ry sasany hoe miteniteny foana nareo avy any. Ary nitenen'ny pastera teto farany hoe avaiza moa io fitondranareo io. Raha tsy ny diaspora ny izingizana, ny ady iny fitondrana teo aloha iny tsy tonga teo ianareo. Na dia androany ary lasa nataonareo fitaovana koa ny diaspora satria mbola be dia be ka maty mosoary maty noana aty satria mety sarotra amin'le fitadiavam-bola. Sarotra ny hofatrano any euro dia tsy maintsy karamaina izy. Fa misy kosa miasa, maleo tena, mavelo tena, tsy miankina amin'izaniza, matotra ny sainy afaka miady ho an'ny vahoaka malagasy. Eny ary fa mankasitraka antsika rehetrarehetra nijery ary nitolona aza maneky lembenana. Zay moa le ozy sasan'izay aza maneky lembenana. Androany ireo maneky lembenana satria nahazo toerana. Averiko indray hoe zay tsy mitady toerana. Na dia président fokotany ary. Tsy ilainay zany. Mahavita tena izay, mahaleo tena izay, fa ny tombotsoa ho an'ny firenena sy ho an'ny malagasy ny katsainay. Mankasitraka tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Saotra no fotanina amin'izay afatra ho an'ny communauté internationale zay za ngamba ny amarina amina note anankiray mitodika amin'ny diaspora. Gaga ihany aho mahita namana sasany izay neverina hoe mpitolona tsy mbola nihitsana akory ny raviny hinanana dia mivadika. Tena hoe décevant. Olazainy mazava eto fa ny fanorenana miabo dia tsy miray feo amin'izany mihitsy. Mafy be ngamba le pression hoe tsy afaka mody any Madagasikara, tsy afaka mandrarana. Nanaiza hatramin'ny fianakaviana sasany miteny hoe ny nafatiny tsara fa tsy afaka mody any Madagasikara dia mifaly. Nanay tokony omenay anareo vahoaka fa izahay dia ao anatin'izany atao hoe les incorruptibles zany. Dikan'izay zany dia zao hoe ho anareo zay mbola misy conscience kely fa noho nitahotra zava-misy dia micomprendre zahay, misokatra midanadana ho anareo ny varavarana. Zao anefany tsy manome toky anareo zay fa hoe zay zavatra lazainareo ty aminay dia tsy maintsy ho raisinay, fa zay zavatra mahakasika affaire d'état ihany no traitenay. Ty
PGRGL ty sy ny fandarana sositana tsy presse scandale me ho an'ireo hafa zay io ny fidiram-bolany mbola averiko aminareo fa raha ny information azonay ohatrany tony fanao ny sasany ao izy ao Madagasikara ao io ny fidiram-bolany de mivarotra ny information iny any ambonimbony any mba afany manao rakety zay tsy mila an'izany ny anay de tena mandeha amin'ny hoe ity no tena ambony aminay ka ho atsika diaspora hoe apetrako tsara ty teny ty hoe misy ny capture d'état fa za koa mahita hoe misy ny atao hoe capture des élites iza sisa zany no mba andrasana sy antenaina eto am'ty fireneny ty zay ngamba ny teniko farany fa dia mankahery reo fianakaviana niaran'ilay herisetra ka nametraka fitokisana taminay ny teny tamin'io zavatro marina fa atody miady amam-bato ianareo kanefa ny adidinay de milaza ny zava-misy moa efa nisany teny fa ny manaitra koa ny sain'ny mpiray tanindrazana hoe hoaizy tsika ty ary anaona ny afaratsika samy hitain'Andriamanitra mirary soa atsika rehetra amin'ny fotoana tsy ampozina indray satria arakaraky ny toedra rà moa no ahafahanay mirahalahy miditra tsehatra eto tahaka an'izao fanaonay zao fa dia mirary soa atsika de mizaha tsy fanaonay misy adininay ny teny izy tya tsy fanaonay mirahalahy misy ny teny hoe mipartager fa ity de mba angatanay manokana androany hoe partageo satria tsy fantatra zay mety anjavonany ty raha-pitsy koa hitanareo ihany fa mahabe ny mahay zavatra am'izao fotoana zao de mba izao ny manaparitaka azy le maximum possible ny version YouTube ho avoakako rehefa aveo satria téléchargeko ty vao vita dia am'izay fotoana zay nareo ty ma tsy very rehefa ela ny ela very dans le sens hoe Facebook mamafa azy fa tsy zay dia any amin'ny ina ho filazana zany any amin'ny YouTube nareo no maka azy sotra tompoko samy hita an'Andriamanitra